sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Tsy ho ataon'Andriamanitra mitovy amin'ny olona avy hatrany dia miatrika ny tontolo andronao manokana fotoana ho an'Andriamanitra alohany miatrika. Fantary fa marin'Andriamanitra. Amen. Taontsika ao afontananao. Ao afontananao dia isaoro indray ny herinandro vaovao ny latsinainy maraina vaovao omeo voninahitra ny tompo amin'ny fonao manontolo aoka isy fisokafana ao anatinao amin'ny firavoravoana, amin'ny fifaliana, amin'ny fanantenana. Fa zavatra maro indray no man'Andriamanitra amin'ny herinandro ity, zavatra mbola tsy hitany masonao, zavatra mbola tsy reny sofinao ho man'Andriamanitra ho an'izay ity azy. Mankasitraka sy manome voninahitra anao izay iray amin'ny fony manontolo tonga soa eto amin'ny sekoly maraina, tarihinao sy tantananao ny amin'ny fahatokiana sy ny famindraponao, tonga soa eto amin'ny fivoriana sy ny fotoana maraina, ahafahan'ny fanahinay misakafo, mahazo aina sy miamatanjaka, ahafahanay miamahery eo aminao, miverina eo amin'ny antipisiana mahafantatra ny tokony atao, alohany hamakivaky ny tontolo andro amin'izay andraikitra zavatra maro samihafa, dia napetraka eo an-tananao amin'izao fotoana maraina izao ny zavatra rehetra. Zavatra angatahanay Jesosy aoka amin'ny fanahinao tena hamanga ny tsiraray avy, mba ahafahanay mandray ny teny, ampiatra ny teny, ahita mivokatry ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Dao tsika tiaka mafy tsara ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety Alleluia. Jesosy teny laza fa mozy izy ny aina tsy mihoatra va noho ny hanina, ary ny tena na ny vatana mihoatra noho ny fitafiana. Dikan'izay raha mbola misy fahavelomanaina renao fa misy rivotra mivoaka sy miditra eo amin'ny vavorinao, dia izay ny pirofo fa ho avy ny sakafo. Izany hoe matoa mbola velona ianao dia ho vatsian'Andriamanitra sakafo izany. Matoa mbola io vatanao tsy hanepasana dia ho vatsian'Andriamanitra fitafiana izany. Hitanareo ohatrany hoe ampian'Andriamanitra ianao tsy hanam-panahina amin'ny zavatra azo antoka fa tsy maintsy ho karakarain'Andriamanitra satria ny mihoatra aza no efa ataony. Romana toko avaly ankiu ny tompo dia milaza ozy izy Paoly apôstôly izay tsy niaro ny zanany lahy ozy izy, mody sy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Raha manam-panahinany amin'ny zavatra rehetra ianao dia asain'Andriamanitra mitodika mijery izay efa nomeny, fa tsy misy valeur mihoatra noho ny fanomezan'Andriamanitra ny zanany. Dikan'izay raha ngeza indrindra tao am-pony aza nomeny ninona valim-bavaka mety erinao afaka omeny izany raha omenao valeur le fanomezan'Andriamanitra. Sy tiaka mafitsara ho an-tompo moa. Jaona toko voalohany andininy fa 5:7 1:45 eo tsika ny anomboka dia hiditra amin'ny loha hevitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Filipo kosa nahita Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Teto Filipo dia nijoro vavolombelona fa nahita ny soratra izy. Tsy hoe namaky fa nahita soratra. Tsy naheno fa nahita. Satria ilay teny nosoratana mihitsy ny tonga nofo dia hitany masony. Jaona toko voalohany 4:4 manambara hoe, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Vao tonga nofo ny teny avy hatrany dia voninahitra. Ny probleman'ny jiosy tsy mino mandraka androany miandrandra'Andriamanitra ao amin'ny soratra, nefa Andriamanitra efa niseho tao amin'ny Kristy. Dia io ilay nitenen'i Filipo hoe hitanay ny soratra ozy izy. Tsy hoe nivakianay, tsy hoe ny anaty paosinay, fa hitanay io ilay soratra. I mandehandeha iny izy. Alleluia. Mahita fa raha ny soratra aza tonga nofo, izany soratra izany mety hita maso fa rehefa tenenina tsy hita maso tsy azo tsapaitanana. Fa rehefa tonga nofo lasa materiel fizika azo tsapaitanana. Ny zavatra tenen'Andriamanitra aminao tsy bobara na kafara fa zavatra azo tsapaitanana. Tian'Andriamanitra nokatra amin'ny fono hoe ianao ametraka tsara fotsiny fahamarinan'ny teniny sy ny fahamarinana izy ny teny, fa izay nilazainy fa ho ataony amin'ity taon'ity ataovy misy tsikitsiky mpanantenana vao maraina fotsiny fa ho ataony izany amin'ny ara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa.
dia tsika tsy miandro fotsiny hoe ataovy Andriamanitra ao, fa miaintsika izay nylazay ny Maria tahaka nambarana tamin'ny mpanompo hoe ataovy izay asainy atao. Dikan'izay raha anao ny teny fikasana Andriamanitra, misy zavatra koa asainy Andriamanitra ataonao. Anisan'ny ireo amin'ny fiangonana dia miandry an'Andriamanitra tsy manao ninninna. Tsy midika izany hoe manampy ny tenanao dia hanampy anao ny lanitra. Tsy miandro ny fanampianao Andriamanitra vao naniraka an'i Jesosy. Ary tsy biblika iny teny iny hoe aide-toi le ciel t'aidera. Tsy biblika iny, diabolika. Ohatry mahafinaritra ilay izy fa diabolika. Ka rehefa diabolika dia tsy tokony ho henonao, tsy tokony ampidirinao ho isan'ny prinsipa ampiainanao izany. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra fotsiny dia izao, ho avadika divay ilay rano fa ianao no mameno rano ny siny. Izany hoe ianao zany miady rery eo hoe ahoana ary ny rano natao nefa divay ny ilay, ianao no asiany miady rery eo. Nefa tsy tokony miady rery fa mankatoa fotsiny. Ny asaina ataonao tsy mitady divay tsy misy, fa mameno rano misy ao anaty siny misy. Aza komplike na fiainana. Izay asain'Andriamanitra atao dia ataovy fotsiny. Tsy anjaranao mamaty alizy ho fahagagana. Anjaran'Andriamanitra manao an'izany rehefa mankatoa ianao. Mahita mpankatoa be dehibe eto amin'ny anaran'i Jesosy. Zafady pasteur. Any manokana ny lohahevitra iarahantsika miaraka amin'ny fanahy masina dia nampitondraina ny lohateny hoe mpanompo tsara sady mahatoky no hendry. Mpanompo tsara sady mahatoky no hendry. Aza taitra fa hiditra any amin'ny fanasitranana ireo teny ireo. Anomboantsika azy resaka momba fahasoavantsika vetivety mba ho tafiditra tsara hoe ohatry ny ahoana ny zavatra nataon'i Jesosy andrasan'i Jesosy. Dikany hoe fahasoavana dia zavatra voaraintsika, tsy avy amin'ny zavatra ataontsika fa avy amin'ny zavatra ataon'i Jesosy. Nefa rehefa tonga eo aminao ilay izy, izany hoe efa azonao ilay izy, dia misy zavatra tokony ataonao azy rehefa azonao ilay zavatra nomen'Andriamanitra. Romana 5:17 dia manambara aminaran'i Jesosy fa raha ny fahatsoan'ny olona anankiray no nanjakany fahafatesana noho ny ataon'ny anankiray, maika izay mahazo ny habeny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny ataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Noho ny ataon'ny anankiray. Anankiray ihany nanao ny zavatra rehetra dia Jesosy. Ary vokatra zavatra nataon'izay dia misy zavatra voarainao dia natao ho avoaka sy ho zaraina amin'ny hafa fotsiny. Tsy zavatra ataonao ilay izy fa zavatra nataon'Andriamanitra. Le divay, le rano mivadika divay efa voaomana fa ny anjaranao mameno an'le siny. Mazava? Mameno an'le siny fa le izy efa ao. Ny anjaran'i Jesosy mamelona ny Lazarosy ao am-pasana. Ny anjaranao manala ny vato dia manala an'le fatorana eny amin'ny tarehany sy eo amin'ny vatany. Hitanareo, misy fitsinjarana ndraikitra andaminan'Andriamanitra ny fiara-miasan'Andriamanitra amin'ny toetranao. Tsy amelan'Andriamanitra fotsiny tsika anefa ny anjarany, fa hijoro koa isika amin'ny fahatsiloatsaina tary amin'ny fanahy mba hijoro eo amin'izay takian'Andriamanitra. Manao kalainy ankonanao zao tsy anjaran'i Jesosy fa anjaranao. Oviana zao ianao nanao kalainy ankonanao farany. Kary zareo matsiravonako. Mihatra hoe sekoly misy eto aloha ianao zany. Misy diso zany fomba fijerinao zany ary misy diso ny prinsipe hiatrehanao fiainana. Dia mieritreritra ve ianao fa hiatrika ny lanitra nefa zany ve ny hiatrehanao ny tokantranonao ve? Ohatra zany. Tsy maintsy sitrana aloha ny ao tokantrano. Izay vao afaka hiroso amin'ny dingana manaraka. Noho ny ataon'ny anankiray. Tsy zavatra ataonao fa zavatra nataon'Andriamanitra. Tsy fanomezana ataonao, tsy zavatra hafahafinao, fa fanomezana nataon'Andriamanitra ao anao dia nanomezana ny zanany latokana. Izay no mahatonga antsika tsy mitoky amin'izay nataontsika sy amin'izay vitantsika, fa mitoky amin'i Jesosy izay nahavita sy nanao ny zavatra rehetra ho antsika. Tsy famafazana ny voiziny eto. Tsy ampanantenaina ianao hoe mamafaza dia ho voavonjy. Tsy izay. Fa mandraisan'i Jesosy fa izy mpamonjy ianao. Dia tsy mampaninona tsy mamafy ary ianao fa tsara toetra. Toy izay mody malala tanina nefa ratsy toetra. Verimberina eto zany. Mila verina zany mba ho folaka ny ao anatsika. Fa tsy ny zavatra omentsika ny andrasan'Andriamanitra fa ny fotsika. Ao anatin'ny fanasitranana andro amin'ny maraina, mahaiza mandray ny anjara fanasitranana ao anao.
dia ao anatin'ilay lesona be dehibe ho avy eo dia manomboka sokafony ao anatiny eo fa manina moa Andriamanitra ny anome fanasitranana ho ana ve ilay izy dia efa manomboka misy vala sady ao anatinao zao mbola tsy teneniko rehefa aveo teneniko. Matio 10:15 ka hatramin'ny 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrano marary, atsangano maty, diovony boka, avoainy demonia, efa nahazo maimaimpona nareo, manomeza maimaimpona. Aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho ao anatin'ny fekibonareo, na kitapom-batso an'izay ale, na akanjo roa na kapa na tena, fa ny mpiasa dia mendrika azo ny haniny. Amen. Omena fanasitranana ianao, ataovy amen. Tsy ho anao, ataovy amen. Andrekako. Tanao miady amin'ny tena tsika manao an'ilay izy. Averiko arana, amerina eto ane Sekoly, exercice no atao eto. Ane TP, travaux pastoral. TD, travaux dirigés, travaux de Dieu. Alléluia. Labony eto. Ao ary. Omena fanasitranana ianao. Tsy ho anao. Ho an'ny hafa. Tapitra ny lesona. Mahatonga ilay izy tsy mandaitra zany tsy misaina ny hafa ianao. Za aloha toy Andriamanitra hoe non. Dia ianao miteny hoe za aloha toy Andriamanitra hoe non. Mandeha 10 taona za aloha. Ianao efa manantena be amin'io zany toy Andriamanitra hoe non. 10 taona zay ambara-panekenao hoe ny hafa aloha. Oui izy Andriamanitra. Ka tsy haiko hoe andro amin'ny maraina non sa oui no menao. Inona moa ilay tenen'ny pasteur non suis teo? Tsy le tamin'ny herinandro zany fa le teo. Tsy ho anao fa ho an'ny hafa. Nahazo nareo ozy izy dia Andriamanitra tsy niteny ampiasa ho anareo. To dia manomeza ny hafa aloha. Dikan'izay zay rehetra mpanarika sekoly mpanasitranana eto zany tokony ho olona fatra-patsiaro amam-bavaka ny olona marary anekodaoda sy eo akaiky. Satria ilay zavatra omena tsy ho anao zay ilay grasy zay fa natao ho an'ny hafa. Aza mitady volamena tsy tadiavam-bola ilay izy. Satria azonao maimaimpona fa tsy mividianao. Tsy angalana tombony ilay izy satria tsy hoe misy maso-karena. Tsy misy satria n'Andriamanitra ary nanome an'ilay izy taminao to dia maimaimpona satria novidiany Jesosy tamin'ny rany avokoa ny zavatra tokony hovidiana rehetra. Prinsipa ngeza be ahafahanao mitondra tena tsara miaraka amin'Andriamanitra, zavatra omeny ianao tsy anao fa ho an'ny hafa. Ary izay ny lesona ngeza be nanomboka tamin'ity taona ity, tsy misy zavatra napetraka Andriamanitra eo aminao ka hanao zany. Io vadinao io tsy anao. Fa anizy an Kristy ka kalme ianao ka. An Kristy io ka. An Kristy io. Na ianao koa ary tsy anao. Satria rehefa miala an'ity tantiny olona tsy afaka atao bagage-main ny vatany. Mafy be zany teny zany. Fa tsy maintsy ny hendry miatrika ny mandrakizay. Tsy atondra na inona hiala amin'ity tany ity zasy ianao. Zay no mahatonga antsika tsy tokony hanota amina inona eto amin'ity tany ity. Nomen'Andriamanitra maimaimpona dia natao hozaraina maimaimpona izay nomeny tsy tadiavam-bola na volamena. Ary eo amin'ny 10:10 dia manambara izy fa mijoroto ny mpiasa ny rahana fotsiny. Aza miasa saina fa mijoroto ny mpiasa ny rahana nomena natao hizara. Prinsipa n'io grasy io zao ny kapohan'i Jesosy tsy ho azy fa ho anao. Dikan'izay raha te hisitraka ilay diakapoka ianao tsy ho anao fa ho an'ny hafa. Zay fatra-pihevitra ny hafa no heverin'Andriamanitra. Tena akaikinao point voalohany andro amin'ny maraina hoe zay fatra-pihevitra ny hafa hoe dia Andriamanitra mihevitra azy hoe. Dia teneny ilay akaikinao raha ianao zao mihevitra ny hafa hoe dia Andriamanitra mihevitra anao hoe. Maro amin'ny olona manao confession de foi vao maraina hoe zanak'Andriamanitra miavaka, Andriamanitra mihevitra. Tena amen zay. Fa raha vao tsy mihevitra ny hafa ianao dia tsy amen ilay niteneninao teo. Dia manjary lasa ohatran'ny hoe déçu ianao fa tsy noheverin'Andriamanitra. Nefa ilay prinsipa andrasan'Andriamanitra tsy hidiranao dia tsy mamaly ilay fiheveran'Andriamanitra. Tsy maintsy mihevitra ny hafa ianao. Alléluia. Inona moa titre ho an'izay namantsika tonga tamin'ny fidirana faharoa sy fidirana fahatelo teo? Tonga soanareo?
isa roa telo miaraka tsara. Averintsika farany mpanompo tsara sady mahatoky no endry. Hiditsika eo amin'Andriamanitra sy ny teny fikasana ho anao hatramin'izay mandrakandroany sy izay mbola omena ianao. Fantatsika fa Andriamanitra rehefa mamolavola programa ho anao dia programa tsara indrindra avy amin'ny fahatsarana ao anatiny. Genesis toko 1:1 hitantsika fa rehefa navoaka an'Andriamanitra ny fikasana tao am-pony ameno ny tany amin'ny zavaboary izay ny foronina, Baiboly dia nilaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ny rano tafangana nataony hoe ranomasina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Le tsara tao am-pony no niteneniny sy ny foronina ary ny baikony dia nitranga dia hitany. Andriamanitra zany rehefa misaina zavatra dia misaina zavatra tsara izy. Ny mahazanak'Andriamanitra zany dia ny ahatonga anao ho lasa mpisaina zavatra tsara. Raha vao misaina zavatra ratsy zany ianao dia miala ny nationalité anao. Tonga dia tsy zanak'Andriamanitra ho azy tamiko indray ianao. Dia izay ilay mila tehirizina. Izay mahatonga ny Paoly nilaza hoe azony ny fiainana mandrakizay. Azony le fiainan'Andriamanitra maneho fahatsarana amin'ny fotoana rehetra. 9:3 ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra zany. Rehefa tapotra nasehon'Andriamanitra ny tsara tao am-pony, fitambaran'ny tsara mira tsara égale tsara indrindra. Tena akaikinao ny zavatra oman'Andriamanitra ho anao io hoe tsara hoe. Ary ny fitambaran'le tsara be dia be hoe dia tsara indrindra hoe. Raha marina aminao zany dia mba asio réaction kely hoe raha marina. Fantatrareo mahatonga antsika mifampatsiaro amin'izany anatin'izao début de semaine izao. Tsy tian'Andriamanitra ho kivikiviany zavatra hitanao sy ny zavatra hitranga amin'ity semaine ity ianao. Fa tian'Andriamanitra hoe hiverina ao amin'ilay ao am-pon'Andriamanitra talohan'ity semaine ity, manana planina sy programa mipetrapetraka feno fahatsaran'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy izay manatrika eto satria tsara izy. Ianao zany raha miteny Andriamanitra hoe asio programa ratsy dia tsy hainy zany. Satria izy mihitsy ny tsara sady mpanao ny tsara. Izy ne fantatsika fatra indray adino rehefa miatrika fiainana. Faharoa, rehefa natateraka ny zavatra nolazain'Andriamanitra dia ao amin'ny fahatokiny izy no mijoro mba ho hitanao fa izay nolazainy dia tsy midify amin'izay ny zavatra ataony. Mila manam-paharetana kely fotsiny ianao fa Andriamanitra tsy mampanantena pokaty, Andriamanitra tsy mampiresaka anao, Andriamanitra tsy mahay mandainga. Tsy haiko izay fotoana mbola mandalo sy mety mbola ilaina fa ny zavatra azo antoka dia izao, rehefa niteny izy dia ho ataony, rehefa nilaza izy dia ho efainy. Timoty 2:2 dia manambara fa na dia tsy mahatoky azy isika, very ny confiance antsika aminy satria tsy mahay miaraka amin'Andriamanitra isika, dia mbola fidèle ihany Andriamanitra ka tsy mahazo mandany tenany sy ny teniny. Hébreux 10:23 aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonana fa mahatoky anie Andriamanitra nanao amin'ny teny fikasany. Hébreux 11:11 nasara aza dia finoana nandraisany hery anananaka rehefa nitsaja azy izy satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra manomboka, ao amin'ny fahatokian'Andriamanitra mamarana. Ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra no misaina hoe ity zanako ity zao no ataoko eo amin'ny fiainako, zao no ampiasako azy, zao no ataoko eny an-dalana, tia no ataoko eny amin'ny farany, tia no ataoko eny amin'ny zavatra be dia be tsy ho ampoziny, ho asiako surprise, ho asiako cadeau. Ety izao ohatran'le hitomany iny fa tsy azo ny atsaina mihitsy ny zavatra homaniko ao ambadika io raha vao tsy mitomany izy reto daholo. Dia gaga ny anjely mijery hoe za fitiavan'Andriamanitra an'ireto olona manondra an'ireto ry tompo. Fa Andriamanitra tsy mijery ny fanondrananao amin'ny fotoana no manana ny planiny ho anao. Ary io planiny io tena misy io matoa manome teny isan'andro. Andriamanitra mampatsiaro anao hoe aza kivy mova misy zavatra tsara voahomana ho anao e. Début de semaine androany maraina ataovy misy tsikitsiky eny amin'ny tavanao fa avy nandren'Andriamanitra nampatsiaro anao ianao fa misy zavatra tsara voahomana ao am-pon'Andriamanitra ho anao. Zay mahatonga antsika miatrika amin'izay to dia saotra Andriamanitra misy zavatra tsara indray voahomanao ho amin'ny herinandro ty. Mbola tsy nipotra tamin'ny herinandro ambony satria tsy prévu tamin'ny herinandro ambony izy fa ho amin'ity mihitsy izy ny prévu. Mataovy amenina mafy tsara moa e.
Ny fahatokian'Andriamanitra no azonao ifikirana mba hahafahanao mahita ny farany, satria ny fidelité an'Andriamanitra mety tsy hitanao androany, fa ho asehon'Andriamanitra any amin'ny farany hoe io le niteneniko. Niteny tamin'i Moïse Andriamanitra, misy tany zay ihany tany tsara be. Ozy Moïse, amen. Zany tany zao mbola tsy hita amin'ny masonao milay be. Amen. Rehefa tonga amin'izay mifarany, nasain'Andriamanitra nakara teo tendrombohitra Moïse. Ozy Andriamanitra, mekara ozy izy, tazana ozy izy, io le niteneniko anao. Io le niteneniko anao. Fa satria ianao tsy nanome voninahitra teo alohan'ny vatolampy, rehefa nilaza hoe teneno, dia naleonao nikapoka. Io le izy, fa tsy hoany ianao. Za mahita fa ianao tonga eto androany maraina io, sady ampahitan'Andriamanitra hoe io le izy, no tenen'Andriamanitra hoe midira ianao. Satria renao le lesona dia tsy manao le fahadisoany le teo aloha ianao. Tsy manandrakandrana ny fahadisoany le teo aloha, fa fahitanao sady mivokatra le fahadisoany le teo aloha, mandray lesona ianao mba tsy hanao fahadisoana eo amin'ny anjara fiainanao. Amen. Matthieu 25-21, naran'i Jesosy. Hoy ny tompony taminy, tsara zany, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia tendreko mpanapaka be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Jerevantsika ny Jaona 7:1-5 ka hatramin'ny 9:1, mbola misy andalatsoratra masina manambara an'io hoe mpanompo miasa sady tsara ny mahatoky. Ny anaran'i Jesosy, Jaona 7 fa tsy Jaona 7. Epistily ny Jaona 7. Tsy Jean 3:5 fa 3 Jean 5. Ny anaran'i Jesosy, ry malala, manao asa mahatoky ianao. Manao asa, mpanompo, mahatoky, fidèle. Na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny azy izy. 9:1, izay nanambara amin'ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana, dia ho soa nataonao, manao soa, io le manao tsara. Io le tsara nresantsika teo. Raha namoaka azy koa arak'izay miendrika atao noho ny amin'ny Andriamanitra ianao. Fa maninona noho ny vakiako? Le Matthieu 25 sy le 3 Jean 5-6 zao valiny. Rehefa manao planina ho anao Andriamanitra, dia avy eo amin'ny fahatsarana. Rehefa natateraka amin'ny planina ho anao Andriamanitra, dia ao amin'ny fahatokiny. Eo atsefatsefany entre an'le fahatsarana nanomboana sy le fahatokiana maranana, mampiasa ny fahendreny Andriamanitra. Mba ho tanteraka le planina avy amin'le fahatsarana, isehony le fahatokiny rehefa mitranga le niteneniny. Tsy sarotra zany e. Manomboka tsara, mamarana mahatoky, eo ampovoany hendry. Zay mahatonga anao tsy tokony hikoropaka ohatry ny devoly, satria ny devoly tsy maharaka ny fahendren'Andriamanitra. Rehefa natsipy tao andavaka Josefa ka namidy tamin'ny Ismaelita, lasa andevy tany Egypta, tsy nisy nieritreritra hoe zay mihitsy le programa. Androany maraina, be dia be amin'ny olona no mety mitazana amin'ny fiainanao, na ianao koa rahatiny izy hoe ho aiza ihany ary izy ity, te hilaza aminao ho any amin'ny programan'Andriamanitra io fiainanao io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy ianao no nasain'Andriamanitra maritra hoe aiza ny tianao andehananao raha io ny teneniko aminao. Ary zay ny hitandremana be amin'ny fitarihan'ny fanamasina. Ny fitarihan'ny fanamasina tsy voatery zavatra mahafinaritra anao. Afaka teny hoe Josepha, rehefa mivavaka rahalahy isany dia reko tao amin'ny fanahy mihitsy hoe ahita fity dia isy soavaly avy ao, dia andeha any amin'ny tany anankiray izay tsy fantatro dia ho lasa mpanapaka any. Ozy Andriamanitra hoe za miteniteny foana aloha fa tsy ianao no hanao le planina fa za. Manjary ho kivy ianao avy eo fa nakaiza ary nefa Andriamanitra efa teo foana fa ianao no misisika amin'ny programanao, nefa Andriamanitra tsy niteny hoe zay le hitondrana an'ilay izy. Manana ny fahendreny Andriamanitra hitondrana anao. Manino zany resantsika? Raha tsara Andriamanitra nanao planina, dia mila tsara koa ianao miatrika an'ilay planina. Raha mahatoky Andriamanitra anao le teny fikasana, dia mila mahatoky koa ianao ao anatin'le teny fikasana. Raha mampiasa fahendrena Andriamanitra eo ampovoan'izay tantara izay, mila endry koa ianao ao anatin'izay tantara izay. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra.
fa maninona pasteur, fa maninona raha tsara izy dia za koa mila tsara, fa maninona raha mahatoky izy dia za koa mila mahatoky, ary maninona raha mampiasa ny fahendrena izy dia za koa nyterenao mba hoendry. Ka zao ny tenenin'ny salamo rosea ry namako a, salamo 18:26. Salamo a 18:26 e. Zaloha miaravakina sotra tompoko. Isa 2 aminaran'i Jesosy. Aha. Prinsipa anankiray, ny madio no isehoan'Andriamanitra fa madio. Efa madio Andriamanitra fa tsy miseho fotsiny. Tsy miseho izy raha tsy madio ianao, fa izy madio foana. Izy mahatoky foana fa tsy miseho izy raha tsy mahatoky ianao. Zay mahatonga Jesosy maika be apiditra amin'ny fanahiny ao anatinao, hitondra an'ilay toetra ao am-ponao mba ho mora aminao ny amoaka an'ilay izy amin'izay fotoan'izay, mora mifankahita ianao sy babanao. Ka ilay izy zany tsy Andriamanitra tsara sady mpanao tsara nefa ianao raha tsy fanahy be. Tanareo amin'izay ve ilay izy? Tsy Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, ny planinao dia tsara dia sady kizitinao ohatrany plan'Andriamanitra ho anahy tsara. Dia gaga ilay ankohonao zay tsy tafiditra mihitsy ilay izy satria ny fomba hanehoanao ilay izy tsy amin'ny fahatsaram-panahy, tsy amin'ny fahatsara-toetra, tsy amin'ny fahatsara-po. Toy izy Andriamanitra hoe amin'ny olona tsara no isehoako fa tsara. Tianao ve Andriamanitra iseho aminao amin'ny fahatsarana? Le amen ohatry mangovingovy. Amen. Inona ndray reno miandro raha manao amen izany. Ny brisement teo rehefa tsy hita izay anaovana azy inona ndray manaraka eo. Tsy voaterika. Raha tianao Andriamanitra iseho amin'ilay fahatsarany tamin'izy namolavola ny planina ho anao, dia mila miaina amin'ny fahatsaram-panahy ianao a, connecté amin'ilay fahatsaram-panahin'Andriamanitra nanao an'ilay planina tsara ho anao. Ny olona tsara fanahy ny mora matsiaro fa tsara ilay fitondran'Andriamanitra. Ianao ange misitraka ny tombontsoa ilay izy. Tsy Andriamanitra. Fa ianao zasy ianao. Ao ary, Exodus 23:25, inona moa ilay titre? Mpanompo tsara sady mahatoky no hendry. Mpanompo. Exodus 23:25. Manompo Jehovah Andriamanitra reo, dia tany ianao sy ny ranonao izy, esoriko aminao ny aretina. Sekoly fanasitranana. Mpanjaka 2:20. Ary nivoaka anakany amin'ilay ny andohan'ny rano Elisa dia nanipy sira tao ka nanao hoe, zao nolazain'i Jehovah, efa nahatsara n'ity rano ity, dika ilay nahatsara nahasitrana. Sekoly fanasitranana. Obolona 13:17. Ny iraka mahatoky dia famelombelomana. Na ihany koa hoe ny iraka mahatoky, ilay toetra nresantsika teo a, dia fanasitranana. Sekoly fanasitranana. Tsika hijery ilay mahampanompo. Amin'ity taonty ianao mila manompo. Jesosy rehefa nidina dia naseho fa nidina izy tsy hotopoina, fa nidina izy hanompo. Matthieu 20:28 anaran'i Jesosy. Tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotopoina, fa mba hanompoka hanolotra ny ainy ho avitra isolo maro. Anisan'ny endrim-panompona zany ny fisoloanao ny maro. Misolo ny hafa ianao amin'ny zavatra mety tokony ataony fa ianao manao an'ilay izy ho an'ny hafa. Anatao fanompona zany. Jauna 13:15. Fianarana nomeko anareo Jesosy mba hanaovanareo, mba hifanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo. Natao hanompontsika satria ilay titra nomeny Jesosy dia mpanompo aloha zay vao miditra any amin'ilay karazana toetra. Azadino fa nivavaka nanaitra an'Andriamanitra tamin'ny fangiry firiana ny ainany zanak'Israely tany amin'ny fanandevozana ny aretany tany amin'ny Farao dia momba ny fanompona. Mety nangataka ny zanak'Israely hoe Andriamanitra afao zay fa tsy afaka manao vakansa mihitsy. Fa tsy henon'Andriamanitra ilay izy. Dia mety ho gaga ianao hoe fa manana tsy henon'Andriamanitra. Vakansa andresanao. Fa nga tsy mahazo manao vakansa. Mahazo manao vakansa rehefa avy manompo. Fa raha tsy misaina manompo dia tsy mendrika vakansa. Tsy haiko mahazava angamba zany. Ny antony
tsy vakansa no entinao enatren'Andriamanitra rehefa tapitra ny fiainanao fa fanompona. Nefa Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany herinandro nanao vakansa izy 7e jour. Sitrapon'Andriamanitra zany ny vakansa. Rehefa avy manompo. Natao hanompo tsika. Natao hanompo an'Andriamanitra. Natao hanompo ny teniny. Natao hanompo ny sitrapony. Tsy mihazakaza tsika hanao ny asa am-piangonana nefa manamaivana ny sitrapon'Andriamanitra. Fataro ny sitrapon'Andriamanitra dia ajao Andriamanitra amin'izay sitrapony efa nampahafantariny ianao. Dia irolona tsara ny fanomponao. Amen. Tena kaikinao sarobidy amin'Andriamanitra ny fijoroanao sarobidy amin'Andriamanitra ny toetranao Amen. Petera 2:7 aminaran'i Jesosy. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo, tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Misy zavatra nomen'Andriamanitra anao, tsy anao fa nasainy ny tantananao eny tananao, natao ampiasaina hanompoana ny hafa. Zay le hoe mpanompo. Misy zavatra napetraka Andriamanitra eo aminao, tsy anao fa nankinin'Andriamanitra aminao mba ampiasaina ho an'ny hafa. Efesianina 4:28. Minaran'i Jesosy, mbola exemple hafa anankiray ty mba ho azontsika hoe ho an'ny hafa le izy. Zay mahatonga le fanompoana. Aoka izay nangalatra. Mihaino daholo zany mpangalatra rehetra aloha. Aoka izay Alléluia. Allo vakina le teny. Allo tsy kitia Jésus pasteur. Kitia atsika io mitsy izy androany. Aoka izay nangalatra, tsy angalatra tsony. Raha izay. Faharoa, fa aleo ikely aina izy ka hiasa zay tsara amin'ny tanany. Fahatelo, miara-mamaky. Any an'Andriamanitra koa raha fa tsy avela amin'ny mangalatra dia asay miasa dia tsy ho anakory ndraiky le izy. Isomeny zay tsy manana. Step voalohany, aza manao tsy mety tsony aloha. Aloha zany tsika. Stop ny tsy mety rehetra. Sao dia tsisy frein tsony ny fiara ny fiainanao io. Tongotra ny avoaka dia Scooby-Doo no anajona le fiara. Tsy dia tsara zany. Ampidiry garage andro marina dia amboarina ny frein. Dika le frein mahay mifetely ianao hoe inkosa tsy izy iny. Ajanonony tsy mety. Step faharoa, ataovy le mety ho solony. Step fahatelo, tsy ho anao fa ho an'ny hafa. Folaka mihitsy angamba ty ho an'ny hafa ty andro maraina. Ane? Ao aorianan'izay esoriko aminao ny aretina. Ohatrany hoe tsika zany tonga eto Andriamanitra le migraine, le fivitosana. Izy Andriamanitra manompo tsara fotsiny fa esoriko hoe. Alléluia! Ampiasao izay misy eo aminao hanompoana ny hafa. Ajanonony tsy mety, ataovy mety ho an'ny hafa. Ok pasteur. To dia hiditra mpanompon'Andriamanitra zany. Oviana manomboka ny formation pastorale. Iny tsy za mamaritra an'io fa ny tompo manendry an'iny. Alléluia. Ho avy foana izay antso izay raha tena izay ny fatsapahanao. Nefa mety izay koa. Anisan'ny fanompoana zao dia zao, manompo amin'ny fivavahana. Vao manao sujet de prière fotsiny ianao, dia efa manompo ianao. Alléluia. Vao mahatsiaro ambavaka ny asan'Andriamanitra fotsiny ianao, dia efa manompo ianao. Anisan'izany. Rehefa hanomboka moa ny asa fitoriana filazantsara any amikala, manjana, plein air, dia misokatra hatrany ny fahafahantsika manao ny anjara fanompontsika eo amin'izay talenta mety nomen'Andriamanitra anao, eo amin'izay mety ho hainao, nefa miomana fa Andriamanitra koa manendry anao ny amin'ny zavatra tsy hainao. Alléluia. Averintsika le titre, isa 2, mpanompo sady tsara, mahatoky no hendry. Tsara.
Isika koa dia tokony hiaina an'ilay programa tsara rehefa miaina an'ilay fahatsaram-panahy. Satria ilay programa tsara dia teraka avy amin'ny toetra tsara ao amin'Andriamanitra. Dikan'izay raha te hahita an'io tanteraka ianao zany a, dia miverinao amin'ilay toetra ny pohirany. Ao ve? Ny pohiran'ilay programa tsara tianao, tena akaikinao. Loharan'ilay programa tsara tianao hoe, tena ino izy? Toetra tsara atao amin'Andriamanitra hoe. Zay no mahatonga anao hoe tsy maintsy mamoaka an'ilay toetra tsara koa hoe. Mba hifandray amin'ilay programa tsara hoe. Tsy mahaeo ny tehaka ao an'Andriamanitra. Tsy mihazakazaka tsika mba ho tanteraka partout les moyens ilay programa tsara. Fa mitondra ny toetra tsika eo anatrehan'Andriamanitra mba hivoaka tsikelikely arakaraka ny androsoan'ny fotoana, ilay fahatsara-toetra efa ao anatinao mba tonga n'ilay planina tsara hitranga mifanandrify petit à petit mifanaraka amin'ny famoahanao an'ilay toetra tsara. Raha androany maraina zany misy tapa-kevitry ny tonga dia hoe za androany maraina pastera anao tsara fanafaran'izay zokiny. Dia tomboko amin'ny vadinao aloha izy ka ampiara-manompo aloha ka ny ankonana aloha. Ny aty vita vaksiny. Ny ao an-trano mety mbola tsy vita vaksiny, mbola tsy vita première dose akory. Mihaino ve tsika? Ohatra mahavarina zany ny ao an-trano aloha nanehoanao an'izay etaety izay. Dia tsy miteny ao an-trano hoe ry izy menakavy teo tsara fanahy aminareo tsy izay. Any amin'Andriamanitra no mitondra ilay etaeta feo amin'ilay ankonana ianao maneho an'ilay izy. Baiboly dia milaza fa amin'ny madio no sehoanao fa madio. Dikan'izay raha vao manana fo madio ianao dia maninona? Mahita an'Andriamanitra ao amin'ny fahadiovany. Fa raha vao manana fo maloto ianao, eo Andriamanitra fa tsy hitanao, tsy midika hoe tsy eo izy. Mazava? Any amintsika zany ny tokony manapa-kevitra, tsy tokony malaintsika hamoaka an'ilay toetran-drasan'Andriamanitra fa tokony marisika sy mazoto be hoe androany indray tsy maintsy misy zavatra miova atao anatiko. Asan'Apôstôly 10:38 aminaran'i Jesosy. Jesosy izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, nandehandeha nanao soa. Na ataoko eo fotsiny ary. Nosorana. Atao inona osotra? Ny osotra mampahery. Atao inona hery? Entina mandehandeha. Andehandeha anao inona? Anao soa. Io. Jesosy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, nandehandeha. Le anton'ilay mandehandeha mihitsy no an'izay tia mandehandeha manatrika eto. Tsy te zavatra betsaka fa dia azo izay tia mandehandeha manatrika eto. Fa ny tena programan'Andriamanitra matoana ho entiny mandehandeha dia anao soa, aneo an'ilay fahatsara-panahy sy ilay fahatsara-toetra mba hizaran'izay zavatra tsara izay any amin'izay andrahan'Andriamanitra anao. Tena akaikinao, hoentin'Andriamanitra mandehandeha anao hoe mba aneo an'ilay fahatsara-panahy hoe. Zao anefa tsy afaka aneo an'ilay fahatsara-panahy ny olona anankiray raha tsy miala amin'ny faratsiam-panahy aloha izy. Petera 2:1-2. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa. Tsy afaka hanao soa izy raha tsy miala amin'ny ratsy aloha. Ary aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Ny olona miala amin'ny ratsy anefa dia nomen'Andriamanitra opportunité afaka manonona soamatsara ny anaran'i Jesosy. Timoty 2:9-10. Anaran'ny Tompo. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana zao tombo-kase zao. Ny Tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy. Raha vao miala amin'ny ratsy ianao, tonga dia afaka miditra amin'ilay sehatra manaraka mamoaka an'ilay fahatsara-panahy sy afaka manonona ny anaran'i Jesosy. Ary fantarao tsara fa matahotra ny anaran'i Jesosy tonononao ilay aretina. Raha vao tsy miala amin'ny ratsy ianao dia tsy miala ilay aretina. Raha vao miala amin'ny ratsy ianao dia miala ilay aretina.
Zay anonona ny anaran'ny tompo dia asain'Andriamanitra miala amin'ny ratsy aloha. Ohatrany hoe aza mijanona eo amin'ilay ratsy raha anonona ny anaran'i Jesosy manjary tsy mamaly eo ilay izy. Sady tsy fantatr'Andriamanitra ianao, zay ny tena ratsy be. Lenao tsy ho fantatr'Andriamanitra. Amin'ny dika teny Hebreo ny dikan'ilay hoe mahatsara, tahaka ilay vakintsika tao ampanjaka faharoa resaka momba ny Elisy, izay nanisy sira tao amin'ilay rano tao Jeriko, dia hoe manasitrana. Izany hoe ny fanaovantsona ny toetra tsara fanahy dia mitondra fanasitranana. Dia mahavariana eo amin'ny asan'ny apôstôly 10:38 tena tonga dia mazava be ilay izy. Jesosy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy-masina sy ny hery, nandehandeha nanao soa sy nanasitrana. Ina moa ilay resantsika tamin'ny voalohany? Omen'Andriamanitra ilay fanasitranana ho an'iza moa? Ho any hafa. Fa ny fahafahan'Andriamanitra mahazo aina ampiasanao amin'ny fanasitranana, tsara fanahy aloha. Ny olona tsara fanahy zany no mora ampiasain'Andriamanitra amin'ny fanasitranana ny hafa. Ny ianao anie zany tsy problema matoa ny hafa asain'Andriamanitra karakarainao amin'ny fahatsaram-panahy. Ny anjaranao zany manaova tsara fanahy anatin'io fanentainana io. Nareo mihitsy mila comprendre zany manentaina e. Dia ampijalianao manodidina anao. Tsy raison zany. Tsy raison, tsy antony anehoana toetra tsy mendrika izay mitrango eo amin'ny fiainanao. Hoe nareo ve dia tena tsy zany hoe mampalahelo, dia satria ve ianao mampalahelo dia afaka manao ratsy toetra? Tsy azo ekeny zany. Tsara toetra foana. Tsara fanahy foana. Amen. Manomboka amin'ny fahatsaram-panahy tahaka an'Andriamanitra, dia mamarana amin'ny fahatokiana tahaka an'Andriamanitra. Mba ahafahantsika mifandray amin'ilay fahatokiana dia manatanteraka an'ilay planina, dia ilaina koa isika miaina fahatokiana. Tena akaikinao mila mianatra mahatoky tsika hoe. Ao anatin'ny fiandrasana an'Andriamanitra mahatoky atanteraka ny planina feno fahatsarana, dia mila mianatra tsika mahatoky. Eo amin'izay misy ianao, mahatoky amin'izay misy. Mahatoky amin'ny kely, mahatoky amin'ny kely indrindra, mahatoky amin'izay an'ny olona, mahatoky amin'ny mamoana tsy marina, mahatoky manome hanina amin'ny fotoana ny mpanompo izay andraiketana apetraka eo ambany fifehezanao. Andriamanitra zany tsy roso amin'ny manaraka raha tsy hitany aloha fomba ampikarakaranao izay efa misy. Tena akaikinao, izay efa misy aloha e. Avy any amin'ny farany izay, izay efa misy aloha e. Eo ilay fahatokiana hoe. Mba ahafahan'Andriamanitra mijoro mahatoky amin'izay teny fikasana efa nomeny ianao tao amin'ny fahatsarany, dia mila manolotra koa ianao enatren'Andriamanitra hoe za tompo fidèle ary tsy vadika aminao. Ny toe-panahy mahatoky dia ahatonga antsika tsy hoe sitrana fa tsika mihitsy ny fanasitranana. Obolona 13:17 ny iraka mahatoky dia fanasitranana. Ilaina zany ianao rehefa irahana dia karazan'olona fidèle mba hamalo azy fotsiny izay tokony ho fanasitranana izay toerana andrahananao sy izay olona andrahananao. Mbola tsy hainao daholo zany resantsika zany, mbola olona toerana. Ny ianao manaraka. Tenenina akaikinao. Teneno izy. Andriamanitra tsy manam-panahinany aminao intsony hoe. Ianao rehefa tonga eto androany zao eko. Fa ny hafa hoe te hiara-iasa aminao izy. Dia zareo hoe nampitomboana mofo ampisakafoanana ny vahoaka. Fa rehefa voky ny vahoaka dia nasiana nangonina ny sisa tsy lany mba tsy hisy very ary nomena mba hisitrahan'ny apôstôly. Ny apôstôly afaka mihinana sisa mofo tsy lany ny hafa. Ka raha manatrika eto ianao apôstôly tsy maintsy mofo avao nomenanao. Ny apôstôly nanaraka an'i Jesosy amby mofo avy nohan'ilay olona tsy miborosy nify 3 andro dia nisy mazava angamba olona. Tsy haiko hoe ohatran'ny mahasosotro zany resaka zany pasteur fa aza atao an'izany fa ny apôstôly to dia garde corps efatra dia misy mpanandrana sakafo dia mofo tsy mbola nisy nihinana no andramana satria lehilahy n'Andriamanitra izy. Ny zavatra hitako aloha ny apôstôly nentin' Jesosy mpihinana sisa. Ozisy pasteur sandratra. Ianao zany. Ka atao anatin'ity asa fanompony ity tsisy toerana ho an'ny liksa. Liksa.
Commando no antsoina ato tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Hozy efa misy fierinana zany. Isy azo indrindra any amin'ny croisade matoa zany teneny. Kalma fotsiny anaova tsy voatery zay fa mba mizara fotsiny ane zahay. Tsy olona mora kiriko zany zay tiako tenenina. Tsy olona be exigence hoe ty ve niamboka amin'ny tsinoany zareo dia io ve efa nanjera tamin'ny tany dia io ve mba hanahy? Eny valiny. Ie. Ny zava-dehibe tsy le mofo ianao le miaraka amin'ny Jesosy. Ho avy amin'izay ny fotoana hozy Jesosy. Zareo en plage. Inona hitanao? Feu de camp. Inona eo amboniny? Misy trondro. Misy tantely eo amin'ilay izy. Dia misy mofo. Ho avy ny fotoana amorona mofo Jesosy. Tsy ho an'ilay tsy manaraka. Fa ho an'ilay manaraka efa nizahana toetra afaka hinana ny sisany sasany. Izy indray dia tsy hampinanana sisany eo foana ianao mandrapahafatana hoe tsy izay nene ilay izy. Zay amin'izay ilay tsy azo. Raha vao tsy révélé ianao dia manjary mitohana eo amin'ilay dingana voalohany. Mijery fotsiny Andriamanitra hoe rehefa miaraka tsika dia tsisy exigence be. Fa na sisa mofo tsisy ninona ary dia le fierahana. Le fahatsapanao hoe io Jesosy. Ny fisikafany ao anatiny hoe ty mofo tsy laniny zalahy ty moa zany dia mofo foronina. Ty koa dia tsy laniny lanina daholo le raisibika. Satria fantatrao fa tsy mofo ordinaire fa mofo ndray mandeha ny serana naseho an'ilay mpamorona ho eo eto ambony tany mba ho andramany zanak'olombelona. Eo voany izay satria ny fanombohan'Andriamanitra dia fahatsarana, ny famaranany fatokiana, ary eo antsefatsefan'izay fahendrena. Ny dikany hoe fahendrena dia mamoaka toetra ianao. Manomboka amin'ny fahatsarana, mamarana amin'ny fatokiana, mihazakazaka amin'ny fahendrena. Raha vao tsisy toetra tsara zany eo am-piandrasana ny teny fikasana dia odo. Ie. Azo loka matikity dia eo dia miandry zavatra tsy ho avy. Izay nge ilay ratsy be. Ratsy be ilay ohatran'ny hoe manantena an'Andriamanitra nefa tsy mahay miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra tena zavatra tiany ho hita olona endry. Olona mamoaka toetra tsara ara-potoana zany ny tiany ho hita mba ho tanteraka ilay planina tsara avy amin'ny fideliteany. Ka tsy afaka terentsika Andriamanitra hoe ty toetra ty mbola tsy resiko fa aseho ilay planina. Hozy Andriamanitra hoe aseho aloha ny toetra dia asehoko ilay planina. Dia raha miady hevitra eo ianao taraiky be. Izy eo amin'ny seza fiandrianana tsy miontsona. Tsy miovy ianao. Ianao amin'ny Samarina manomboka mihitsy ohatran'ny manomboka mimintsana volo misy ridy izy zany. Izy tsy miontsana mihitsy. Aza ela be miady amin'ny tompo eo mihavana amin'ny andro amin'ny maraina. Tonga dia aseho fihavanana tonga dia tena zoko be tonga dia tompo tia. Amoaka toetra tsara indray tsika mianaka androany. Toy ny tompo hoe ianao ka. So dia ilika mantsy hoe izay sy ny tompo tsy namoaka androany. Izy mamoaka foana ka. Ianao no mila tapa-kevitra hoe androany tsy ataoko misy zavatra raraka izany amin'ny fijoroako an'Andriamanitra. Titosy 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lehilahy antim-panahy naharo ahony tena ho maotona ho hendry. Atanjaka amin'ny finoana. Dika teny eto amin'ny version grika salama amin'ny finoana. Ny olona miaina fahendrena le resantsika tao dia miaina finoana salama. Ianao zany raha vao hendry tsy mivatanao salama fa finoanao tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Zay mahatonga an'Andriamanitra miandry ianao hamakivaky ny fiandrasana ny teny fikasana tsara ao anaty fahendrena amin'izay fotoana izay matanjaka tsara ny finoanao ambara-pitrangan'ilay vokatra. Fa raha ny amin'ilay vokatra Andriamanitra mahatoky no migarantira sy mirasiraka aminao hoe ho ataony eo fa eny an-dalana tsy mahazo milaso ny finoanao amin'ny alalan'ny fahendrena. Mahita fa tsisy adala manatrika eto. Olon-kendry daholo no tonga eto. Amen. Olon-kendry hamoaka toetra tsara ara-potoana mba hifandray amin'Andriamanitra ary ho salama amin'ny finoany. Avy ireny hoe salama amin'ny finoako hoe. Satria hendry Avy ireny salama amin'ny finoako hoe. Satria hendry Avy ireny farany tsara salama amin'ny finoako hoe. Satria hendry Ny fahendrena dia fanehoana toetra. Izay moa resantsika teo hoe. Obolona 17:22.
Sekoly mpanasitranana. Ny foravoravo mahasalama tsara. Vao mikitika toetra anao tonga dia salama ianao. Andramana aza mikizitina mihitsy ane fa salama be anao. Na ianao ary gaga. Ohatry se sentir à l'aise zany vao tsy nikitakita tanao. Marina zany areta. Raha vao tsy miaina mpanahiny ianao, contraire ny finoana. Raha vao miaina mpanahiny ianao, dia miasa ny sainao. Dia ny saina sy ny vavony tena ampiakama be. Tsy maintsy mifampiantso na hoany alahy izy alahy zao. Nao hiasa e. Misy asa no izy le saina zao miantso ny vavony. Misy asa aty raha misy sera aty raha anao alahy. Dia miara miasa zareo dia amin'izay anao marary le vavony satria manino miasa tsisy kaly. Afaka ny aretom-bavony rehefa ankinonao amin'Andriamanitra ny ady sainao. Rehefa tsy manahy ianao. Ny fanekenao iaina fifaliana dia mahatonga ny fonao ho salama tsara. Manina raha asiana fifaliana io isa-maraina. Efa tsisy vola ihany dia asio fifaliana. Tsy azoko le izy io dia eo foana. Hoava fotoanao miliardera ho hitanareo ny tsikitsikiko. Ny olona vao masoandro miposaka vorokely mioraka dia efa tsitsika fa to dia efa kakakaka sy tazana daholo ny anaty ady vava ray amanontolo. Nenao ve miliara ve vidin'ny tsikitsikinao? Trano lafo be zany a. Tonga eto ny inspecteur de commerce lafo loatra zany. Fo marina to dia saintsindry Jesosy. Velona. Wow. Misy zavatra tianao atao amiko indray matoa ny tehirizinao a. Zany no tokony ho hitanao. Fa tsy hoe hiantso indray zao le tompom-bola iny. Ay tompo. Ahoana moa izy ny tsy antsoko anazy le volako. Isika mila mivavaka fa hain'Andriamanitra ataony mandamina zany. Fa any anaty izay vela zay no lasa mamparikivy vao maraina nefa Andriamanitra manomana zavatra tsara be hiaraka aminao satria ataony eo aminao ny fanatrehany. Obolina 14:33 ny fankasitrahan'ny mpanjaka dia mpanompo hendry. Amarana koa azy resaka momba ny toetra. Resaka momba ny toetra foana hatramin'izay moa. Fa Andriamanitra sy ny toetra le izy. Misy dingana le izy. Resaka momba famindrapo no exemplaire sika dia azonao tonga dia appliquena amin'ny toetra rehetra izay asain'Andriamanitra avoakanao ara-potoana. Exode 34:6 Andriamanitra be famindrapo. Amin'ny dikateny fototra izy dia hoe feno famindrapo. Zany hoe amina olona anankiray Andriamanitra feno famindrapo ho an'iny olona iny. Taovadreo raha maheno tsara tsika. Faharoa, Salamy 86:15 Andriamanitra be famindrapo. Raha misy olona telo dia manana famindrapo ampy Andriamanitra omena an'le ray, roa, telo. Ary raha mitondra kamo izy telo dia mbola ampy satria manana be dia be amin'izany izy. Zavatra raha malama mazava le izy. Dia tereko fotsy moa zany fa dia any an-trano samy mandinika mivavaka hoe inona ary tena samy hafa an'le izy teo. Mika 7:18 fa Andriamanitra tia famindrapo. Misy dingana tsy maintsy rosotsika. Raha tena tianao hoe efikasy tsara le fahafahanao miaraka amin'Andriamanitra, mila tianao le toetrany. Fa tsy hoe manery teny ianao hiaina an'le toetra nefa le toetra tsy dia tianao loatra fa te ho tronona dia mody tsara fanahy. Dia hitan'Andriamanitra izay. Andriamanitra tsy Andriamanitra modimody fa Andriamanitra ny tena izy. Mampiasa fo dia mianara rehefa tsotra dia tena tonga dia mitsotra. Rehefa tsara fanahy dia tena tonga dia manao tsara fanahy. Aza toerina le etaetana toetra tsara avy amin'ny fanahinao anatinao. Mamaky Baiboly dia reseo lahatra ny ao anatinao fa ny mampety anao ny toetra an'Andriamanitra. Tiavo ny toetra an'Andriamanitra. Tena kaikinao tiavo le toetra an'Andriamanitra hoe. Ataovy mahafinaritra anao le toetra hoe. Rehefa maheno toroteny ianao hoe dia ataovy mientanentana ny ao anatinao. Hoe za te ohatr' zany. Tiako zany toetra zany. Amen. Tsy mandeha toroteny hoe ary Salomona dia nanana volamena. Tiako zany volamena zany. Tsy izay, tsy any amin'ny zavatra ananany. Fa inona ny zavatra nangatahany? Fahendrena ho an'ny hafa. Zay indray ho an'ny hafa. Dia ianao tokony tonga izay ny Andriamanitra ohatran'ny tsy dia mpisaina ny hafa zany. Ny hafa eritreretiko izao dia ny ato trano ihany.
tena kaiky anao tsy ny hafa loatra zany hoe mbola ny ao an-tanàna zany hoe fa zao afaka tombotsika kosa aloha hoe ao aloha zany mba minimum kosa aloha karakarao ny ankizy amena fa le ny hafa hitretin'Andriamanitra misy olona ny ambadika any tokony hantefan'le fahatsaran'Andriamanitra avy ao anatinao avy reny hoe tia famindrapo hoe Jesosy dia nilaza ao Matthieu 9:13 famindrapo ny sitraka fa tsy fanatitra latsa-drà nazavain'i Jesosy fa Andriamanitra dia mankasitraka famindrapo mihoatra noho ny fanatitra aleo ny enao mamindra fo toy izay manome hitantsika amin'izany fa tena le fanomezana zany tsy première liste mihitsy amin'Andriamanitra zay mahatonga antsika tsy mipopy anao hipotsaka mahay vava ministra izy tsy zany no atongavantsika eto tsy ny famohanana any am-paosinao fa ny fanerenanao kosa amindra fo tsy misy fepetra androany maraina zay afaka manatitra avy eo zay satria tsy Jesosy aza hoentina verina da naloha miavana atero avy eo fa tsy zay ny important mareo marika nareo fa ny any amin'ny ralizo atsika miena ny andraikitry ny ambasadora tsisy fitatazana fanatitra tsony tsisy tsony dia ahoana zany ny fiatoana kamy sy ny fitaovana Jehova mahalala samy mampiasa fo tonga dia misaina anao zany raha vao misy ralia amin'ity taona ity inona no ataoko andia efa tsara zay tena eraisina halleloja fiandohan'ny fanoloran-teny zany tsy lavina fa mihinao fa raha mandinika kokoa ianao mbola misy zavatra azonao atao vavaka mety manana rallonge ianao hoeto fa ampiasaitsika mba rallonge mandeha raha mba mety fa tsy hoe hifampizana toetra indray le izy zay misy tena kaiky anao zay misy hoe azontsika ampiasaina miaraka hoe mety manana projecteur ianao hoeto fa misy zavatra azo tanareo amin'izay tsika zany tsy voafetrany tsy misy halleloja fa tsika afaka mampiasa an'izay misy kosa ho an'Andriamanitra ahasoany olona be dehibe zay ty taona ity Efesiana 2:4 hozy izy Paoly rehefa niasa tao amin'ny fanamasina Andriamanitra manan-karena famindrapo ny faminaniana ho anao andro amin'ny maraina anan-karena ianao famindrapo eny kosa le amen hoe misy zavatra indray aho aza mbola mioraka aloha ny ato misy interrogatoire tamika tsy fanao mihitsy to dia mioraka amen ato amin'izareo ato anan-karena ianao famindrapo mahafinaritra le miresaka zava-panahy rehetra nareo ve tsy maheno hoe mahazo aina be ny fiainam-panahy mihainao le tena fahamarinana e ny tena rena zany tsy letreretin'ny olona hoe anina fiara be dehibe ianao nefa raha tsy toetra be atao inona koa atao inona fiara raha tsy mivoaka ny toetra ataontsika hoe mana fiara telo ianao raikitra andreo groupement tsy afaka mitondra olona tsy tembetsaka mazava ve zany toetra aloha aleo ary tena pitarika sarety tsara toetra orangava to dia miaraka ao dova tsamy bypass tsika atsamy farany tena sérieux aleo ary zay olona zay tsara toetra misakra ho an'ny rehetra ty zay olona anankiray bonjour je peux pas emmener quelqu'un azo révéler izy mpitondra olona tsika efa miteny an'izany rehefa tsy atonina kosa tsy afaka mitondranao kosa rehefa tsy atonina tsony ataoko any ambony malina ve za ataoko aiza ianao sy mijerijerinay amin'izay za tsy nety kefa tara ianao vao niteniko na mandiny tena manan-karena famindrapo Andriamanitra wow tsika rehetra zany tokony manan-karena fandeverana manan-karena fanetretena manan-karena fahendrena manan-karena fahanginana manan-karena fahatsara-panahy manan-karena fahatsara-toetra nangalana ary tsy ritra
fa tsy ritinareo mihitsy ny fahatsara-panahiko androany a tenena kaikanao ohatra tsamana zany hoe a zay kely taona efa lasa avy eo hoe tokony manana stoko be anao dia afaka maka eo aminao daholy a zay mety mila an'izany. Korintiana faharoa toko voalohany dia fahatelo. Ty tena to dia ome garantie 100% fa mbola tsy hainao. Nouveauté, nouveauté. Mianaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika. Miara-mamaky. Raha ny famindrapo sady Andriamanitra fampiononana rehetra. Ny dadanao, dada ny famindrapo. Izy ianao zany? Zanaka ny famindrapo ve ianao? Le lojika nareo menakavy mihitsy ohatrana aloha. Ahoana izy? Andriamanitra hony dia ray ny famindrapo. Zay nateraka Andriamanitra rehetra zany famindrapo. Ianao manatrika ito zany tsy tonga saina. Famindrapo bolongany be mandendeha anao io. Oh! Anampenao zany niatrika ny andavanandronao hoe ay ianao io kay zany a toetra n'Andriamanitra mandendeha. Noho ny amin'i Jesosy ao anatinao. Ka raha mitady ohatry no mafy ny ataka ohatry ny tsy ho voazara intsony ny famindrapo dia matsiaro ianao. Tompo, raha ny famindrapo ianao. Famindrapo mandendeha zany. Romaina 9:16. Andriamanitra maneho famindrapo. Natao aseho ilay toetra. Tena kaikinao, natao aseho ilay toetra hoe tsy jerijerena ilay izy hoe fa natao aseho. Joda toko voalohany dia 1:20. Miandro ny famindrapon'i Jesosy ho fiainana mandrakizay. Ny tanjona farany amin'ny fanehoana toetra, ny cible n'ilay toetra ny hafa, fa ny objectif n'ilay toetra fiainana mandrakizay. Mba tonga anao tsara fanahy ao an-trano io zany, fiainana mandrakizay. Amen. Manaraka hitsangana ary ame voninahitra ny tompo ny amin'ny sekoly androany maraina. Inoko fa misy fanasitranana miampita ao ambadiky ny fahamarinan'ny teny. Atonga antsika tsiraray avy reto isitraka ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra izay ekentsika fa ho ampiasaintsika miaraka amin'ny tompo ho an'ny hafa. Ao fontananao dia ome fisaoran'Andriamanitra ankasitrao amin'ny fona manontolo. Mankasitraka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fahamarinan'ny teny tonga indray mientefana anatin'ny fonay mamola vola ny fiainam-panahinay manamboatra anay. Misaotra betsaka fa Andriamanitra tsara ianao nanomana planina tsara ho anay ary izahay koa dia mila misafidy iaina ny fahatsara-panahinao mba ahafahanay mifandray amin'ilay planina tsara nomaninao. Misaotra fa ny ahatateraka ny teny fikasana dia satria mahatoky ianao. Ao anatin'ny fiandrasana ny fahatokianao nefa dia mila mijoro mahatoky koa izay menakavy reto. Misaotra fa eo ampiandrasana ny fahatokiana amin'ny fanehoam-pahatokiana mila endry izay mamoaka toetra tsara ara-potoana amin'izay ilany izany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa nidingana momba ny toetra. Mila tianay ilay toetra, mila manan-karena an'ilay toetra izay. Ary androany nampatsiahivinao fa ianao mihitsy ny rain'ilay toetra. Ny dikan'izay izay nateraka ao avy amin'ny fanahinao dia toetranao mandendeha noho ny amin'i Jesosy any anatinay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa misy zavatra tena tokony hiova. Omenao ny révélation rehetra mba hanamorana ny famoahana an'ilay toetra tsara mifanaraka amin'ilay natiora vaovao. Ao anatin'izany Jesosy dia mahatsiaro ambavaka ny tsiraray avy izay tonga eto. Ninona mety ho fanentainana, fampahoriana, aretina, tsy mahazo aina, mety mianjady sy manjo, mety ho vesatra, salobona. Misaotra fa ao anatin'ny sekolim-panasitrana androany maraina. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao. Sitrana amin'ny rofo io amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hiesitra sy aly io fanamanelin-gelona mampahory anao io ary tsy hiverina eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanamasina mahazo aina amin'ny toetra tsara, ny fanahiny devoly tsy mahazo aina amin'ny toetra tsara. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa miamitombo sy mijoro ianao mba ho ankasitrahan'Andriamanitra. Manona fanasitrahana eo amin'ny fiainam-panahinao, manona fanasitrahana eo amin'ny fiainatokantranonao, manona fanasitrahana eo amin'ny asa aman-drarahanao, eo amin'ny fianarana ho an'izay mbola mianatra, amin'izay rehetra mahakasika anao, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Miaina ampahendrena dia ho salama amin'ny finoanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Namasa sy Manankery avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy.
abafontanao dia isaoran'andriamanitra ankasitrao fonao manontolo fa efa niasa andriamanitra ao anatin'ny teny efa misy fanasitranana miseho efa misy fanafahana ao anatin'le fampianarana sy le fampaherezana sy le fantsiana misy zavatra miova ao anaty anovany zavatra mety hita amin'ny masony ety ivelany saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta halleluja amen teka mafitsika ho antompo mahazotoerana vetivety avy hatrany dia anao fanatitsika ho fankasitrantsika an'Andriamanitra halleluja teny Jesosy a iny moa le titre mpanompo tsara sady mahatoky no hendry mila manompo tsika manompo an'Andriamanitra manompo ny teniny manompo ny sitrapony fa zay manompo an'Andriamanitra dia soron'Andriamanitra aminy ny aretina tsara mila mamoaka fahatsaram-panatsika mila mamoaka fahatsara-toetra amen ao ambadik'izay baiboly dia milaza fa ozy Andriamanitra hoe efa nahatsara an'le rano ao izy izy efa nahasitrana zany hoe mitondra fanasitranana zany ny fahatsarana ianao zany rehefa tsara toetra ao an-trano dia misy zavatra sitrana ho azy ao an-trano amen mahatoky mila mahatokytsika satria niraka mahatoky dia lasa fanasitranana famelombelomana mijorontsika ao anaty fahendrena mamoaka ny toetra zay andrasan'Andriamanitra isaky ny ilana an'izany amen dia anatin'le toetra misy zavatra be dia be resantsika teo tia famindrapo tianao le toetra manan-karena famindrapo ianao ampiny ao anatinao ahafahanao mizara amin'ny rehetra ary le farany ray ny famindrapo ianao zany famindrapo mandehandeha ianao zany fitiavana mandehandeha noho ny amin'i Jesosy ao anatinao amen afaka hizara zavatra tsara foana ianao zany isan'andro isan'andro ao anatin'izay miasa ho azy hitan'Andriamanitra ndry miasa tsara anie zany vavany zany afaka ny afita sitrana ny nify maniry ny nify hitan'Andriamanitra ny fonao miasa ao amin'ny zavatra tsara tsy mankahala tsy miazona lolopo afaka ny areti-po rehetra gros cœur moyen cœur petit cœur afaka daholo safady dokotera fa namorona karazana ampiasao tsara ao amin'ny programan'Andriamanitra ny momba ny fiainanao fa efa nitahanao Andriamanitra mitsangana dia raisy nitsodrano manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta fataterahany tenin'ny tompo hoe ary indro izao ombanareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao manombo vaovao fa terinandro faran'izay tsara satria tsara ny Andriamanitra ao sady mpanao tsara mijoroa mahatoky fa izy anefa ny teny fikasana ty 2023 ty ranga mbola tsy tamin'ny masonao fa za kivikivy zany miasa ny Andriamanitra ao tsy matorina rendremana mpiandry anao ry Israely manonona fanasitranana feno ary tsy verina aminao io aretina io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta mahita fa iny andala mpiainana amin'ity journée ty isy mirakla hijoroana vavolombelona ampitsikitsika ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta zareo fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao zareo amin'ny hafa fahasoavan'Andriamanitra veloma ianao